Alion'ny zoma 8 aogositra taona 2024 manolotra ny araba mba hampiraritso tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka amin'ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa fitiavana Antony. Miarabanao Mikael Andriambonilaza ary ampitiavana indray no hitsidiana ny tokatrantsika ao anatin'izao fampalalam-baovao mivantana ny TV+ Madagasikara izao tsy ahirina fa izao vaovao izao dia arahantsika mivantana ihany koa amin'ireo pejy Facebook-nay dia ny TV+ Madagasikara official sy ny TV+ info mivantana izay fanarahantsika izay ary amin'ny Canal Plus dia amin'ny Canal 003 sy ny Canal 206. Indro menatsika ny tapany voalohany amin'ireo lohateny mbaovao miantso manokana ny Flora Joel anona mafitamy mivantana ny fahafononan'izy ireo avy anatrika sy andray anjara amin'ny fiainana tampon'ny SADC atao eto Madagasikara ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernement tampikambany SADC manaprofo izany fa liana manokana amin'ny Madagasikara andray voalohany ny fiainana tampon'ny SADC ireo mpikambana ato anatin'ny vondrom-paritra ho ny filoha Andry Rajoelina. Manome roa amby fitopolo rano fanjakana ndraisana fepetra momba ilay moské narodana tany Tomasina faharoa ireo mpino silamo nitakiny hamerenana amin'ny laoniny ilay moské narodana ihany koa izy ireo raha ny nambarana. Fanianatra amin'ny telopolo isanjato kosa ny komandy voarain'ireo mpisehatra amin'ny fivarotana sakafo masaka ataoren'ireo trangafa pozina naran-tsakafo nafatesina olona tamin'ny faritra maro teto Madagasikara ho ireo mpandrara mbola matahotra ny anjifa ireo ano-masaka ny mpanjifa noho ny tahotra izay mbola mitoetra hatramin'izao. Rahantsika ato anatin'ny vaovao ihany koa fa mampitaraina ireo mpampiasa lalana ny faratsian'ny lalana 17 hektara ivoaka amin'ny Vatobe tsy vitan'ny ratsin'ny lalana fa misy ihany koa ny ranomaimbo ivoaka eo amin'ny lalana ho ny fitarainan'ireo mpampiasa lalana. Vaovao mifandray amin'ny SADC avy hatrany ary niantso manokana ny filoha Andry Rajoelina ary nanamafy tamin'ny mivantana mihitsy ny fahavononan'izy ireo ho avy anatrika sy andray anjara amin'ny fiaonana an-tampon'ny SADC atao eto Madagasikara ireo filoham-panjakana sy ireo lehiben'ny gouvernemanta eo amin'ny mpikambany SADC ho ny filoha Andry Rajoelina androany. Manaprofo izany fa liana manokana amin'ny Madagasikara andray voalohany fiaonana an-tampon'ny SADC ireo mpikambana atao anatin'ny vondron-tompahitra ho ny filoha Andry Rajoelina tsy naomby ny fitetezam-paritra fandresena lahatra nataon'ireo filoham-pirenena malagasy teo aloha izay niantso ny mpikambany SADC hanala amin'ny Madagasikara ny fikarakarana sy ny fandraisana ny fiaonana an-tampony ho nitatitry ny filoha Andry Rajoelina androany. Délégationna mafonja sy marobe no tonga hanome voninahitra ny fiaonana an-tampon'ny SADC ho hiatran'ny filoha Rajoelina. Ivrasata. Mankatoa ny fandraisan'ny Madagasikara, ny fandraisana ny fiaonana tampon'ny SADC sy ny fandraisan'ny filoha malagasy Andry Rajoelina, ny toeran'ny mahafilohan'ny SADC azy mandritra ny fotoam-pitantanana 20 sy 20, 20 sy 20, ireo firenena mpikambana eo anivon'ny SADC hoy ny filoha Andry Rajoelina. Délégationna goavana sy mafonja ireo firenena mpikambana eo anivon'ny SADC no tonga eto Madagasikara tarihan'ireo filohany avy na ny lehiben'ny gouvernementany. Nahazo antso manokana mihitsy ny filoha Andry Rajoelina avy amin'ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernementa ireo ho avy izy ireo sy ny délégationna hanome voninahitra ny Madagasikara izay sambany vao andray ity hetsika ara-stratéjika goavana eto amin'ny faritra ny SADC ity. Miantso dolo ny filoham-pirenena zao filoham-pirenena avy Afrika Atsimo ho avy eto amintsika izy miantso monsieur le président ho avy amin'ny soatsy ny mpanjaka fa sy filoham-pirenena fa ho avy koa izy ny avy any Tanzanie ny République démocratique any Congo ny prime ministre avy eo amin'ny Maurice sy maro ny président Mozambique. Reharehan'ny firenena sy mivoaka malagasy manontolo ny fandraisana voalohany ny fiaonana tampon'ny SADC hoy ny filoha Andry Rajoelina. Mampiseho ny vatokisan'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny SADC any Madagasikara sy ny fananany mpitondra amin'izao aitarika
ny mpatombana ny fandraisana ny fionana an-tampony hoy izy. Raha samy resy lahatra amin'izany ireo firenena 12 anaty SADC dia natsikafony filoha Rajoelina manokana ireo toetra nasehon'ireo filoham-pirenena malagasy teo aloha manao izay fomba rehetra tsy hatanteraka ny fionana tampony eto amintsika. Notantarain'ireo filoha eo anivon'ny SADC mivantana tamin'ny filoha Andry Rajoelina fa misy ny filoha malagasy teo aloha mitety azy ireo tsy mandresy lahatra mba ho anesorana any Madagasikara mifandraisana ity fionana tampony SADC ity. Ny mampalahelo anefa dia ity ary tena mahamenatra mihitsy ohatran'ny tongotra vakivaky. Misy filoham-pirenena teo aloha nandeha nitety an'ireo filoham-pirenena ireo dia nilaza hoe tsy tokony atao Madagasikara io sommet io. Tsy tokony filohan'ny Rajoelina tsy mendrika no filohan'ny SADC io ny filoha. Zany mitety mihitsy zareo nandeha tena nandeha nitety ary rehefa vita moa fitsidihana dia miantso an'ahy le filoham-pirenena hoe monsieur le président fa inona ny zavatra mitranga ao Madagasikara fa maninona ny misy ancien président makaty aminay milaza hoe tsy tokony atao io sommet io dia zareo teny misy hoe non ny président Rajoelina efa mividiny ny président rehetra atao amin'ny SADC izy ny président aga misolana ny aminareo mifanamponareo dia mifampiresa fa aza hoentina ty aminay ny olanareo fa regleo any aminareo. Raha mikendry ny fahafambaraka ny Madagasikara ao anatin'ny fandraisana ny fionana tampony SADC ny avy amin'ny mpanohatra ny fitondrana dia niantso ny malagasy sy mpiray-tanindrazana irahina ampiseho fa tena mirehare ny malagasy mampiatrano ny SADC ny filoha Andry Rajoelina. Sika mahay mandray vahiny marina sa tsy marina ary aseho atsika fa manana ny fahaiza-manao tsika malagasy dia vahoaka mahay mandray vahiny makato vahiny ary indrindra indrindra fier amin'ny malagasy anazy. Nafafisin'ny filoha Andry Rajoelina androany fa tsy mihontsina sy mampiemitra azy amin'ny asa nanankinan'ny malagasy maro anisa nifidy azy ho filoham-pirenena ny fanaratsiana nataony ny mpanenjika azy. Masaha mijoro sy milaza ny filoha Rajoelina fa ny asa sy ny fanapahan-kevitra raisiny dia ho an'ny fitiava-tanindrazana. Tsy amin'ny Facebook olona folo mety 700 no anankirotana ny saitsika eto fa ny vahoaka malagasy maro anisa kosa matsapa mahafantatra miezaka rehetrarehetra ataontsika na dia mbola betsaka fa madio saina ianao madio fo manana an'le hoe paix intérieur dia tsy vozovozon'izan'izany. Notontosaina androany atetsy amin'ny CCO kianjany Bary Mahamasina ny fanaovantsony fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ireo orinasa maro eto Madagasikara fiara-miasa izay miompana indrindra any amin'ny fanohanana ny fionana an-tampony 570 ny vondrona SADC atao eto amintsika anisan'ny piara-miasa amin'ny gouvernemanta malagasy ao anatin'izany orinasa ita izay sady mpamokatra no mpanotina menaka vita eto antoerana fanerso hakotinizina. Mandray anjara amin'ny fanaohanana ny fionana tampony 570 ny vondrona SADC ihany koa ny orinasa ita izay nanao sy ny fiara-miasa androany dia tsy amin'ny kianjam-bary Mahamasina niaraka tamin'ireo orinasa sy vondrona orinasa maro. Zava-dehibe ho an'ny orinasa ita izao fandraisana anjara izao ahafahan'izy ireo manatratra ny vina amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ho an'ny Madagasikara. Tena zava-dehibe tokoa ny fandraisana anjara toy izao ny orinasa ita satria amin'ny mataontsika hoe orinasa izay miditra mivantana amin'ny fampandrosoana ihany koa ny firenena dia tsy mipetraka amin'ny hoe usine de raffinage azy ihany ny orinasa ita fa tena vision mihitsy vision ho an'ny ataontsika hoe fahavitantena amin'ny resaka sakafo eto amin'ny firenena nefa aty amin'ny région ihany koa satria sehatra régional aty amin'ny Afrique australe mihitsy ity atrehana ity. Fanaohanana ny diplomasia ekonomika ho iatrany ny tale jeneraly ny orinasa ita ity nosiavina androany ity. Eto zany dia tena atao hoe fanohanana ny diplomasia ekonomika ny tena azontsika ilazana azy ary efa nataony orinasa ita natrana am-boalohany zany eto tsika zao dia manatrika ity sommet 570 ity
eto amin'ny SADC zay atao eto Madagasikara tsy miverina ty zavatra ty ary zany indrindra ny siny fiara-miasa ataontsika hoe eo amin'ny institution publique sy ny privé amin'ny fanatanterahana izany. Ny gouvernemanta malagasy dia nandray fanapahan-kevitra lehibe fa hanome fihenam-bidy amin'ny hiatralohan'ireo orinasa miara-miasa sy mpanohana ny fihaonana tampony fa 2020 ny vondrona SADC ity. Le gouvernement malagasy a pris une décision majeure et inédite. Celle d'accorder à toutes les sociétés partenaires une réduction de leur impôt sur les revenus à hauteur de la valeur totale de leur contribution au sommet. Itototohany Tomasina isika manome roa amby fitopolo ora ny fanjakana andraisina fepetra momba ilay moské narotana tany Tomasina faharoa ireo mpino-silamo mitaky ny amerenana amin'ny laon'ny ilay moské narotana ihany koa izy ireo raha nambarany androany trano raika amby 20 tafo vovon-drano 5 sy fiangonana kristianina ihany koa no indray narotana tamin'io moské io ny 20 jolay lasa teo mpandrarava iny milaza mitondra ny anarany gouvernemanta no nanao ny fandrodanana raha ny aloharano mbaovao tsy manana taratasy mazavy io mpandrarava iny io ary tsy nisy ny fampandrenesana natao ny mponina mialohany irosona tamin'ny fandrodanana ho iatrany ny fanazavana ny ara-nampiakabeo ireo mpino-silamo manderana any Madagasikara manoloana ny toedrara nanangona ny vaovao Eliza Hermana sy Eric Khanefson. Test ireo mpino-silamo manerana ny Madagasikara vokatry ny fandrodanana tsy ara-dalàna ny moské tao amin'ny fokontany Amboikarivo Tomasina faharoa fiangonana kristianina tafo misa 120 sy vovon-drano misa 5 ihany koa no indray narodana niaraka tamin'ny moské io ny 20 jolay lasa teo tokony tamin'ny 4 ora maraina tao amin'ny tsy fokontany ity. Mpandrarava ino Tomasina izay milaza mitondra ny anaran'ny gouvernemanta anaovana tetikasa-panjakana ilay nandrodana ireo fodrafitrasa ireo fiara tsy matao-dalana tsy misy laharam-pamantarana no noantiny ity farany tamin'izany raha ny loharanom-baovao hatrany. Ahina hitarika korotana sy miendrika fanimbazibana ny finoana silamo ity toedrara ity raha nambaran'ireo mpino-silamo izay nampiakapeo androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Manome roa amby 70 ora ny fanjakana andrasana fepetra momba ireo fiangonana rodana ireo ny fikambanana mpino-silamo eto Madagasikara ary mitaky ny amerena ny tomponantoka amin'ny laonina io moské narodana io. Takinay amma pretendazana amitsika amma olobe mitondra firenena anao handray fepetra haingana hamerina izany tokotany izany aminay silamo malagasy ao anatin'ny 72 heures ary anangana ikoa ireo olona nandrodana hanangana an'izany moské zany hamerina azy amin'ny laoniny. Fa raha tsy miverina amin'ny laoniny ilay moské ifampiantso ny silamo rehetra eto Madagasikara izay miisa 6,775,000 ny isanay mpino silamo. Tsy manao santasy zay indray matao filoha. Efa nametraka taratasy izay mivantana amin'ny filoha Andry Rajoelina moa ireo mpino silamo omaly momba ity raha ity. Afany nien hatrany amin'ny 30 isanjato ny komandy voarain'ireo mpisehatra amin'ny fivarotana sakafo masaka taorin'ireo tranga fampizinana ara-tsakafo nafatesana olona tamin'ny fahatra maro teto Madagasikara. Ireo mpandraraha mbola matahotra ny anjifa ireo hani-masaka ny mpanjifa noho ny tahotra izay mbola mitoetra hatramin'izao voatery manamafy ny fampahafantarana ireo fomba fiasa indrindra mampafantatra ireo tandrom-pahasalamana samihafa atao mandritra ny fikarakarana sakafo ireo mpivarotra sakafo amin'izao izy ireo hatreto tsy mbola miverina tahaka ny teo aloha ny fanjifana sakafo masaka. Mamtina Andrembololona sy Fetrany Mananjara. Mbola miaina anaty fahasahiranana ireo mpandraraha eo amin'ny sehatra ny fivarotana sakafo masaka sy ireo toerana fisakafoana amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'izy ireo. Tsy mbola miverina mantsy ny fahatokisany mpanjifa ireo sakafo masaka amidy taorian'ny tranga fahampoizinana ara-tsakafo ny sesesy nafatesan'olona maro tamin'ny faritra samihafa teto Madagasikara. Nisy fiantraikany betsaka amin'ny komandy voaray izany. Nienatra amin'ny 30 isanjato mihitsy mantsy ireo mpanjifa na dia tsy mbola misy fiantraikany amin'ny fitantanana ny mpiasa azy ny fatiantoka teraka io fiainan'ny mpanjifa io efa miakely ny tombom-barotra azy.
voatery tsy maintsy manamafy ireo paikady, andresena lahatra ireo mpanjifa ireo mpandrarà, anisan'izany ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny fanajana ireo fenitra ara-pahasalamana amin'ny fikarakarana sakafo, eo ihany koa ny fanamafisana ny fampiofana ireo mpiasa amin'ny tandrom-pahasalamana tokony atao. Misy réticence kely mihitsy ny hita mihitsy hoe lasa ohatran'ny lasa méfiant kely le olona zany par rapport an'le sakafo ohatra traiteur na nenay zao livraison misy hita hoe lasa neniana les commandes fa iny tsy maintsy asina communication hoe rassurena le olona hoe zao ny produit ampiasaina dia zao ny norme de sécurité santé norme de sécurité santé Amerinana ny fatokisan'ny mpanjifa amin'ny fanjifana indray ny sakafo masaka. Misy ny hetsika faran'ny sakafo tanterana amin'izao fotoana izao. Anamafisana sy ampahafantarana ireo mpanjifa ireo dingana samy hafarana amin'ny fikarakarana sakafo, fa indrindra hoentina ampisehoana ireo fenitra ara-pahasalamana samy hafa ity hetsika ity raha ny fanazavana trandy. Avy amin'ny lafiny ara-tsosialy misoroka sady ny mety olan'ny famatsiana rano mandritra ny fotoanan'ny haitany. Ny Filoandry Rajoelina amin'ny alalan'ny fividianana camion mpitatitra rano miisa 20 amatsy rano fisotro madio an'Antananarivo sy ny manodidina. Tsy manadino manome vahaolana foezaka sy miatraika mivantana amin'ny vahoaka avy hatrany amin'ny fisotroana rano fisotro madio. Ny Filoandry Rajoelina amin'ny alalan'izao hetsika izao ny ministry ny rano mitoetra ny ihany koa tsy ankilany nefa ireo asa goavana ahafahana mamatanteraka ny olan'ny famatsiana rano ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina manome fotoana ny vahoaka malagasy afaka roa taona ny Filoandry Rajoelina fa ho vatanteraka izany olan'ny famatsiana rano eto Antananarivo sy ny manodidina izany amin'ny alalan'ny tetikasa fametrahana toby famatsiana rano eny Amoronakona. Sariny Ivasata. Mbola tadidy toy ny nofiratsoan'ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny haitany ny volana septambra sy oktobra 2024. Haitany ny tarika fatapahan-drano sy fatapahan-jiro mahamaivay isan'ny tokantrano. Efa fantatra meloa fa mbola ho mafy kokoa noho ny taondasa ny haitany. Nametraka paikady avy hatrany ny fitondram-panjakana isorohana ny tranga toy ny tamin'ny taona lasa. Gouverner, c'est prévoir. Zany zao aloha dia efa mitsinjo sady fa tsy andry amin'ny volana septambra vao heritreritra na oktobra hoe inona no atao. Dia nataontsika izany dia zao mba tsy hampizaly rano anareo tsirairay avy dia nanaontsika an'izao tetikasa zao andao ary hividy camion. Ireo ny camion tsy fampanantenana fa hita maso azo tsapaitanana hitatsika ny camion 20 zay mitondra ny rano eny anivon'ny fokotany rehetrarehetra eto Antananarivo. Tena naharary mafy tamin'ny vahoaka ny fatapahan'ny famatsiana rano noho ny haitany. Toromarika manokana avy amin'ny Filoha no hanaovana ny asa rehetra tsy isian'ny tranga toy ireny intsony, hoy ny ministry ny rano. Mitoetra ny anko etsakilany asa goavana ahafahana mamatanteraka ny olan'ny famatsiana rano eto Antananarivo. Manome fotoana ny vahoaka afaka roa taona ny Filoha Rajoelina fa vao vatanteraka izany olan'izany amin'ny alalan'ny tetikasa fametrahana toby famatsiana rano eny Amoronakona. Station de pompage, station de traitement au Manchese dia tsy nisy fikarakarana fikojakojana hatramin'izay. Dia vao tsy ela araka ny tenen'i monsieur le administrateur nakao Manchese dia nanolo ny station de pompage ao amin'ny Manchese anio iray manontolo. Zay zany voalohany ty koa zavaina aminareo tsara. Faharoa nanao ny Manchese 2 isika tamin'ny volana tamin'ny taona 2022 zay mamokatra 40 000 m3 supplémentaire tao anatin'izay ny zavatra nitrangana fa nantsy dia zao 300 000 m3 noa ilainy ny mponina eto Antananarivo. Nefa le Manchese 1 io zany zao 200 000 m3 fotsiny ny zavatra ny rano fikarana zany hoe misy 100 000 m3 tsy ampy zany. Dia nataontsika zany hoe ahoana ny ahafahantsika mameno an'izay rano tsy ampy eto Antananarivo zay. Zay zany namoarantsika tamin'ny 2022 nanaontsika 40 000 m3 efa mandeha amin'izao amin'ny teny zao. Fa indrindra ihany koa vao tamin'ny volana avril tsika dia nametraka ihany koa Manchese 3 zay amokatra any amin'ny 40 000
m3 eo aman'y seza 3 zay napetratsika 40 000 m3 zay ataovy tsara ny calcul dia zao vo teo alohan'ny nakatia dia nampiantso ny ministra ny finance satria anombokatsika ary mikarakarany monsieur le ministre tsy maintsy atomboka aingana io ny fanaovana ny amoronakona zay amokatra rano hatrany amin'ny 50 000 m3 any nitsika an'izay vity io amoronakona io tsy hijaly ranontsony ny eto Antananarivo. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ireo camion 80 teny Andranomena. Mampitarina ireo mpampiasa lalana eny amin'ny 67 hektara ivoaka amin'ny Vatobe ny faratsin'ity lalana ity tsy vitan'ny ratsy ny lalana fa misy ihany koa ny ranomaimbo mivoaka eo amin'ilay lalana hoy izy ireo miteraka afaty antoka ho an'ireo mpivarotra hani-masaka eny an-toerana ny zava-misy raha ny fitarainan'izy ireo hatrany ireo mpitondra taksi ihany koa dia zary raha mahavita fiodonana anatin'ny ray andro vokatry ny faratsin'ity lalana ity. Gracia Andrea Tsitoerina sy Eric Naifson. Karazana zotra taxi be manodidina ny 5 fiara maro ary olona maro no mifamezivezy mampiasa ity lalana eto amin'ny 67 hektara ivoaka amin'ny havana ity. Miteraka fitoana ambohivohy lavareny ny faratsiny lalana. Efa ho adiny ray ny mamita ny lalana eo amin'ny fiantsonana 30 ka hatreo amin'ity lalan-dratsy ity hoy ireo mpamily. Mitaraina ireo mpitondra taxi be fa zarana mahavita fiodinana izy ireo ao anatin'ny iray andro. Ratsy be mihitsy ny lalana efa ho adiny ray erian'ny 30 mandra-batongetso. Teraka faty antoka efa raha tokony havita toridimy lasa efatra sisa. Teraka faty antoka izy raha tokony ohatra hoe mba vita toritelo na 5 lasa anakiroa vita. Tsy maintsy ity lalana andehanana. Efa hoeritaona ity lalana ity no nijanona toy izao ary miaratsy hatrany saingy mbola tsy misy fanamboarana maharitra hoy ireo mpampiasa lalana. Tsy ireo fiara ihany no mijaly fa na ireo olona mandeha tongotra ary no sady miaritra ny fofona maloto avoaka nyity rano eto amin'ity lalana ity hoy ireo mpandeha tongotra. Tômôbilina mavesatra ohatr'izany dia mihitsana le dalina ao moko misy kanala ivoany maloton'ny olona ety amin'ny manodidina ohatr'izay. Kanefa ny ankehitriny le izy zany atao fotoa tsondromina ihany le izy isan'andro fa le lalana mihitsy ny simba dia miteraka nefa maloto mivoaka amin'le izy. Dia mandeha tongotra moa dia samy makamaka ho azy eny zany lazaika aminao mbo menjainjaika mbo manao fitafiana madio pity amin'ny fotaka tapika eny. Rehefa mpitondra io miakatra ambony amin'ny agabe mandeha moto tafajabaka ao anatin'ny lavaka dia atosika. Ireo mpivarotra hani-masaka kosa dia lasa zara misy mpanjifa vokatry ny fofona misy eto amin'ity toerana ity. Teraka faty antoka ity mihena ny client mihinan-kanina. Ny olona raha vao-petsapetsa io zany dia tsy mandeha ty mihitsy ny olona. Fa miezaka izy any ambadika any izy mihinana dia misy hoan'ny efa ity fivelomanay dia tsy maintsy miasa zay. Amin'ny maraina dia be ambotaiazy be izy dia lasa voateniteny foana zay amin'le anina hoe nareo mivarotra ety dia tery ny lana nefa le izy ohatran'ny hoe kapokanay dia tsy maintsy miasa zay. Zay le izy fa raha mahazo atao dia hoentina any ambony zany hoe amboarina le lalana. Miantso ny tompona andraikitra ireo mpampiasa ity lalana eto amin'ny 67 hektara ity ny mba hijerena vahaolana maharitra amin'ny fanamboarana azy. Aratsika avy hatrany ny resabe. Ny pejy vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina no filoha hitarika ny vondrona SADC mandritry ny herintaona. Ny pejin'ny gazetiko mampafantatra Ravamaina tsy raikitra indray ny lanonana fametrahana Samboady ny député Afakandro Christian voafidy tao Mahajanga 1 ny sabotsy ho avy zao. Araka ny vaovao voaray mantsy dia nolavin'ny OMC ao Mahajanga ny fangatahan'ny vovonana firaisakiny. Anton'izany raha ny voalaza dia noho ny fandraisan'ny Madagasikara ny fihaonana tampon'ny SADC ka foana avokoa ny resaka famoriam-bahoaka rehetra manerana ny nosy. Ny pejy vaovao faran'ny Field Info ofisialy mampafantatra nahitana fatin'olona efa simba tetsy Andavamamba andro amin'ny maraina.
Ny pejy vaovao farany fil d'info official mampafantatra nisy camion urbain Jula teny amin'ny lalam-pirenena fahenina andro vitsy lasa izay raha ny voalazan'ny loharanom-baovao. Nisy fiara nanaraka tsy nentin'ny songony izy ireo tamin'ny fotoana io raha ny nambaran'ny mpamily. Gaga nefa ireto lasibatra rehefa nijanona fefa nisy entana tafavoaka teny ambonin'ilay fiara. Nanjakan'ireo olon-dratsy ny entana tao anatin'ilay fiara be rehefa avy norovitin'izy ireo avy any ambony ny labasiny. Betsaka ny entana lafo vidy very. Ny pejy aboao ankehaka mampafantatra Antsoy reo fampitandro ny filaminana ireo fitaovana maro bokotra fanaovana loka naparitaka eny anelakelan-trano manerana ny fokotahany. Ny pejy la mozika mampafantatra manala azy vita baka ve mbola tsy lefy? Azavariana fa Tanora Zokony no manaraka. Olombelo Riky, Asabotsy 9 Aogositra amin'ny 3 ora tolakandro, Sainte Famille Mamasina, ambiance mafana foana, Passion Traiteur sy Manda sy Fody miaraka amintsika. Vidy bidirana, tsotra, debout, 15 000 ariary, réservation, table 16, 50 000 ariary, tapakely, azo tsy faina amin'ny hectara kady fotsy, super musique Analakely. Ny pejy Laksa Pro mampafantatra, lasa zao amin'ny 10 Aogositra 2024 ao Antsahamanitra. Taona mamy be iray raha antsika mitarika repika. Manomboka ny alakamisy 10 Jolay 2024 dia afaka manjifa ny tapakila rehetra sika. Vonjeo dia nizao ary. Simple 10 000 ariary, réservation 25 000 ariary, VIP 35 000 ariary, gold 45 000 ariary. Hotoisika hatrany ary ny fampalalam-baovao anisan'ireo faritra nametrahan'ny tendron'ny DBM na ny ivitoerana nasionaly misahana ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola any ao amin'ny faritra Anosy. Manana otrikarenina ara-toekarena rehefa anisan'ny ahitana indostria lehibe ny amin'ny faritra Anosy ka antony fametrahana ny tendron'ny DBM any an-toerana no atao laharam-pahamehana araka izany ny fampiofanaraka sa indrindra ho an'ireo tanora ary ny fanamafisana ny serasera ho fampiroboroboana ny fandraharana sy ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny faritra Anosy efa miditra amin'ny fivoriana fahatelo fiarahan'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ny DPP anatin'ny faritra Anosy ho fampiroboroboana ny fandrarana any antoerana mitatra ny vavao mamitsiny Andrembolina. Anisa manana otrikarenina maro amin'ny lafiny toe-karena ny faritra Atsimon'Osy tahaka ny amin'ny faritra Anosy. Mbola maro ihany koa ireo endrika fampiasam-bola afaka atao indrindra amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fitrandrahana renakibon-tany izay anisa mampalaza ny taolaniary ohatra. Azo atao noho izany fampiroboroboana ny fandraharana ahafahana manosika ny sehatry ny toe-karena ao amin'ny faritra, anamora sy anafaingana ny fahafahana mampiasa vola sy mandraraha ao anatin'ny faritra Anosy ny fahazoany tendron'ny DBM na ny fitoerana nasionaly misahana ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola. Ezaka lehibe izay vita taty faritra Anosy ny fametrahana ny plan d'activité, plan opérationnel d'activité izay namarita ny sehatra tsy miankina izay solitenan'ny chambre de commerce et d'hôtel sy ny entité publique rehetra ny thème prioritaire izay notetena aty taona 2025 ity sy ny amin'ny taona 2026. Voasokajy anisan'ny laharam-pahamehana ho fampiroboroboana ny fandraharana ao anatin'ny faritra Anosy ny fampiofanana ireo tanora sy ny fanamafisana ny serasera, anamora ny famaliana amin'ny filandro eo indostria sy ny mpandraraha izany, ho mora ho an'ireo tanora anatin'ny faritra no azo asa ary hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra izany, ahafahana mijery ireo olana samihafa fa indrindra hitondrany ireo vahaolana malafy ho fanohanana ny sehatry ny fandraharana, misy ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana na ny DPP. Efa voafaritra ny drafitrasa ho an'ny taona 2024 2024 ho an'ny faritra Anosy. Nametraka fomba fiasa eto miaraka amin'ny CCI, miaraka amin'ireo STT, miaraka amin'ny sehatra tsy miankina ny faritra hoe tokony fampiresaka matetika ka nanapa-kevitra koa ny ho an'ny hisy ny fampiresahana alohan'izay fivoriana ao anatin'izay dialogue izay ao anatin'izay DPP izay. Taona fahatelo no tanterana omaly tao Taolaniaro amin'ny volana Oktobra indray ny fiona manaraka. Anisan'ny dinihana anatin'ny fifanankalozana ara-toe-karena eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ny drafitrasa ho an'ny taona 2024 2024 ho an'ny faritra Anosy.
eo malafa fahasalamana kosa indray ho afa-pahasahiranana ny bonina 4 amin'ny fokotany 5 manodidina ny Miakotsorano commune Ambatomirahavavy district Anarivomamy faritra Itasy noho ny fahazona CSP2 vaovao toeram-pitsaboana manara-penitra ahitana trano fiterahana trano fandraisana marary toerana fitsaboana ahitana fandriana maro ary fivarotam-panafody ambongadiny sy mpanjara nanao fangatahana ambulance ho hitondrana ireo marary mafy mila fitsaboana maika any Andrenivohitra ihany koa ny ben'ny tanàna Ambatomirahavavy Njakandriamahery. Na dia kilometatra vitsy miala ny renivohitra Monjazany misy ny fokotany Miakotsorano ao amin'ny commune Ambatomirahavavy vady ny faritra Itasy dia mampanano sarotra ny mponina ny famonjena ny toeram-pitsaboana indrindra rehefa fahavaratra sy amin'ny alina. Any Ambatomirahavavy ny teraka ny maka fanafody. 4 kilometra vetsy zany? 4 kilometra miala eto. Dia rehefa fahavaratra mirobo-drano teraka aty. Dia tsy maintsy makany Ambato. Dia hoana ny tondrana izay? Entina ditongotra taloha moa zany tsisy tiktik fa tsy maintsy ditongotra fa zao efa mba misy tiktik dia mandeha tiktik indray ny olona. Ny alina dia tsy maintsy entin'ny olona. Androany nandritra ny fotoana nanokanana ny CSP2 ao an-toerana arak'izany dia ny taona ny mponina sy atahotra amonjy toeram-pitsaboana ny ben'ny tanàna Ambatomirahavavy. Ny fanentanana voalohany amin'ny resaka fahasalamana azy dia ny rariana dia mba azoto anantona ny tombom-pahasalamana ny vahoaka satria efa manakaiky tena manakaiky mihitsy aty fotony ny fitsaboana dia manentana ny vahoaka rehetra tsy hakanavaka azoto anantona ny toeram-pitsaboana ary indrindra anaja ny fotodrafitrasa rehetra izay natao satria tsy mora vao mavita manatanteraka fotodrafitrasa anankiray. Nanambara ny talepaty fahasalamam-bahoaka ao amin'ny faritra Itasy fa ho jerena ihany koa ny fifampiraharaana mba hanomezana ambulance amonjena ny mponina ao an-toerana raha misy ny amehana. Hoe tonga dia azo ambulance ny Ambatomirahavavy na hoe afaka herinandro ohatran'izany sarotra no mamaly an'izay fa ampitanana amin'ireny matomilitsy izay fangatahana izay hoe so mba misy ambulance. Tonga dia tena enketo hoe district Anarivomamy manana ambulance roa afaka ifampirahana rehefa azo atao dia alefa ho any Ambatomirahavavy na rehefa miankina amin'ny lehibentsika izay atao ny fangatahana rehetrarehetra. Isan'ny mampiavaka ny CSP2 Miakotsorano moa ny fanana ny mpambongady sy mpaninjara fanafody. Farmasideko zany hoe tonga zany fanafody avy any Ambatomirahavavy BDB atoby dia avoaka tsikelikely mety hoe zay lanisakerinandro avoaka reny farmaside détail dia ato zany tsisy olona afaka mitrabatsy ny président projet sy CSB azy dia sy fahasabe zay any afaka. Ity CSP2 vaovao ao amin'ny fokotany Miakotsorano commune Ambatomirahavavy ity dia ho an'ny fokotany 5 sy ny vohitra manodidina izay misy mponina 4,000 isa. Ny ompana bebe kokoa tamin'ny fiainana sosialy mbahoaka sy ireo asa fampandrosoana maro isan-karazany eto Madagasikara ny ankamaroany ireo fanehoan-kevitra nataon'ireo mpandray anjara maro tamin'ny fandaharana eto aminay demokrasia mivantana. Androany hiarantsika ny sombisomby izany fanehoan-kevitra izany amin'ny sary sy ny feony Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Oui, monsieur Randri avy eny Atsimondrano. Tsy momba an'izaniza fa hita hoe tena mba mavita ny flo dia mba mila tandrovana izay mba vitany fa tsy kianina foana. Za tsy momba an'iza fa ny kely vita na vita kely amin'ny maton'ny rajoelina dia tandrovana zavatra kely vita. Fa na vita kely koa le taloha dia nefa nasoronareo nasoronareo le kely vita zay nareo fa kely tao aloha poty izy ankehitriny nareo nandindra azy ny nalapoty. Demokrasia mivantana. Hoy kosa monsieur Hera avy eny Ambatondrazaka. Tsy afa manoatra ny malagasy satria noana misy manamana ny vahoaka ka tsy afaka amin'ny tokony. Vahoaka no mijaly fa tsy ny mpanao politika. Afa manoatra ny vahoaka satria noana zay zay ny tena marina. Noana zay dia tsy afa manoatra zay tsy tokony zay satria vavabasa na eo. Raha voa tokona ny olona vahoaka mihitsy mpanao politika. Vahoaka mihitsy mijaly io. Satria mpanao politika araka risahana hoe vokarama mihitsy. Io hoe nga dia isana rama vahoaka mijaly. Demokrasia mivantana.
Ny fandrosoana lazainy eto dia fanapotehana ny 700 ny mahantra ary potehana amin'ny indostria sy ny ekonomia malagasy. Hoy kosa Monsieur Michel avy Ambatobe. Fandrosoana rehefa-panoana eto atao hoan'ny 90% mahantra. Natao hoan'ny olombitsy ny fandrosoana dia milaza fa misy fandrosoana eto tsy mijery ny fiainam-bahoaka mihitsy. Ny fandrosoana lazainy eto fanapotehana 90%. Sesiketo potehana amin'ny industria, potehana amin'ny ekonomia rehetrarehetra dia lazaina fa mandroso. Ny taranaka faramandimbo no hoan'ny eto fa tsy hoan'ny 90% mahantra. Satria dia zao fampianarana potika mampianatra zanaka sy manam-bola ampianarana zanaka dia rehefa lehibe ny zanak'ry zareo anaka ny zanaky ny 90% mahantra ndray dia ataony mamafa fitaratra, dia ataony mamafa lalana, dia manao ny zavatra rehetrarehetra tsy mety rehetrarehetra io dia lazainy fa misy fandrosoana eto dia lazainy fa misy tombontsi ho an'ny taranaka faramandimby nefa ny skandalina be da be ny sanandro sanandro eto. Démocratie mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Dia kosa ho arahantsika ary zao ireo vaovao tapatapany. Misy eo amin'ny endriny maro ireo tranga miteraka olana lehibe manontona filaminam-bahoaka atao anatin'ny faritra Oltramangoro. Ho fametrana ny tany-tandalana ny raisiny teo anivon'ny prefektora Ambatondrazaka ny didim-pitondrana ohatrohatra 12 tamin'ny aogositra 2024 nametraka ny komisiona amahy ireo olana goavana sy disadisa manakorontana aty anatin'ny faritra. Hatrehana voalohany amin'izany ny olana fananantany izay miteraka tsy fandriam-pahalemana. Asa voalohany hatrehany reto komisiona ireto ny fidirana an-tsehatra amin'ny draraha miara-manjaka komina Manakambainan-drefana izay tsy ivina fa naharitra ny politaona na rehefa nahafatesana olona maro vokatry ny ady tandy teto amin'ity toerana ity. Nantsona noho izany ireo olona voakasika izao raharaha izao anatitra ny taratasy pirofo ny fananany zo mahatompo ny tany azy eny anivon'ny bureau fananantany sy ny fandrefesantany hatramin'ny 7 septambra ho avy izao ary indraiky fanapahan-kevitra orin'izay ireo tompona ndraikitra. Nefa avy eo amin'izay ateritsika makany amin'ny vahoaka any Merimanjaka io fanapahana io dia manomboka miasa ireo olona ireo zay tapaka ao anatin'izay miasa izy ary efa napetraka moa tamin'ireo vahoaka ireo fa misy ihany koa détachement mixte opérationnel ao apetraka ao zany hoe sécuriser ny fanjakana zany zay olona tena tompon'le tany ara-dalàna manomboka eo zany manomboka amin'ny asa ka hatrany amin'ny fiakaran'le vokatra izay zany ny anaovana azy ialana amin'izay disadisa rehetrarehetra sy izay fanararotana ataon'ny sasany amin'ny resaka alatra sy amin'ny resaka fibodona tanin'olona atao anatin'ny district Ambatondrazaka indrindra fa ny faritra Oltramangoro. Dia ohatra izay ihany koa raha misy zavatra miseho ohatran'izay any Andilamena na any Parafaravola na any Moramanga na any Nosbenala dia i komisiony daholo no mametraka ny asa rehetrarehetra. Efa maro ireo mpianatra malagasy no misafidy ny andeha andrato fianarana any ivelany ao aorian'ny fazon'ny baccalauréat. Fitadiavana lalam-piofanana tsy fahita amin'ny oniversite eto an-toerana no anisany mandrisika ireo mpianatra hianatra any ivelany raha ny fanazavana. Anisan'ireo efa nanokatra ny varavarana ho an'ireo mpianatra malagasy hianatra amin'ny Inde amin'ny alalan'ireo oniversite lehibe miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Anisan'ny sapam-piofanana ananana izy ireo traikefa lehibe ny lafin'ny fitsaboana sy ny teknôlôjia vaovao ary mahatratra hatrany amin'ny 700 isa ireo fandaharam-pianarana afa-ky hisafidianana. Amin'izao fotoana izao efa mahatratra hatrany amin'ny 540 isan-taona ireo mpianatra mamonjy ny oniversite any Inde avy amin'ny firenena samihafa raha mandidina 590 ny mpianatra malagasy. Efa misokatra amin'izao ny fahafahana mifaninana hisitraka fianarana any Inde raha ny fanazavana hatrany. Tozasika ny fampalam-baovao ny akatra 7 isan-jato ny tany mpanjifa Airtel ho an'ny 3 volana farany izay ny farana ny volana jona lasa teo araka ny antotanisa navoaka ny Airtel Africa tafakatra 720 faingo efatra tapitrisy araka izany ny mpanjifa ny orinasa mpifandraisana ity niakatra maherin'ny 40 isan-jato ihany koa ny mampiasa ny vola amin'ny alalan'ny Airtel Money tao anatin'izany feptaona izany. Antraraso. Na afapo ny vokatra ho an'ny Airtel Africa raha ny vokatra hita nandritra ny 3 volana farany izay ny farana ny volana jona lasa teo. Nahitana fitomboana sy fahombiazana avokoa ny tolotra rehetra. Mariky ny fahafapon'ny mpanjifa sy ny fifanjon'ny tinady sy ny tolotra omen'ny Airtel izao fahombiazana izao hoy ny tale general ny orinasa ity. Anisan'ireo nahitana vokatra tsara tao anatin'io 3 volana farany io ny isan'ny mpanjifa Airtel izay nitombo 700 ny tany
katafakatra 820 faingo 4 tapitrisa amin'izao fotoana izao. Nitombo ihany koa nisan'ireo mpampiasa ny Airtel Money izay nahitana fiakarana 920 faingo 100. Nitombo hatrany amin'ny 530 ihany koa ny fivezivezena arabola amin'ity tolotra ity. Anisan'ny tarika ny fiatsaran'ny vokatra ho an'ny Airtel Africa nandritra ny 3 volana ny farana ny volana Jona teo. Ny fampivelarana ny tambazotra Airtel sy ny fantarana ny tambazotra fibre optique hatrany amin'ny 907 kilometatra raha toka 702 kilometatra teo aloha. Vinavinaina mbola hitombo ary hatsara hatrany ny tolotra sy ny fahombiazan'ny orinasa Airtel manoloana ny ezaka efa ataony hanomezana fahafaham-pon'ny mpanjifa. Mbola vonina hanomeny tsara kokoa hatrany ihany koa nefa ity orinasa mpifandraisana ity. Ny rombeny fologositra ho avy zao ny fidirana manaraka ho an'ny fianarana teny frantsay etsy amin'ny FLTC français etsy Ambondrina. Misy ho an'ny sokajy fotoana rehetra ny fianarana amin'ny teny frantsay ao amin'ny FLTC indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Manome antoka ny FLTC français fa tsy maintsy mahay teny frantsay ireo mpianatra rehetra ao aminy. Manana fomba fampianarana hanamorana ny fandraisana sy ny fahaizana ary fifehezana ny teny frantsay ny FLTC français izay etsy Ambondrina ny FB toerany. Mamitiny Andrembolona sy Fetrany Mananjara. Bonjour, moi c'est Yut. Je viens de finir ma formation ici à la FLTC. En ce moment, je constate que j'ai fait beaucoup d'améliorations. Tout comme moi, si vous voulez aussi améliorer votre français pour n'importe quelle raison, rejoignez-nous à la FLTC le 12 août. Qu'ici, l'âge n'est pas une limite, l'âge n'est pas un frein pour apprendre le français. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y a des profs, il y a des enfants, des petits-enfants de 10 ans, de 6 ans qui viennent étouffer notre rang. Donc si vous voulez encore une fois apprendre à parler, à fignoler le français, parce que vous en avez besoin pour votre quotidien, que ce soit pour aller au marché, que ce soit pour voyager, que ce soit dans le domaine matrimonial, donc une seule adresse, c'est FLTC. Venez et vous allez apprécier comment Molière parle avec une certaine aisance, sans trac et sans ambiguïté. C'est ça qu'il faut pour parler français. Le français reste encore une langue d'enseignement, et c'est pour ça qu'il faut l'apprendre. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez des petits-enfants qui viennent, surtout pendant ces périodes de vacances. Amin'ny faharombafolo volana Aogositra avy zao ny fidirana ho an'ny FLTC français araky ny satria be dia be tsika ny manontany hoe rovinany misy rentrée ato amin'ny FLTC Madagascar ary mbola tafiditra ao anatin'ny cours de vacances tsika zao. Zany hoe ho antsika rehetra izay maniry te hiteny izay teny vahiny izay te hanao pratika dia tongava aty amin'ny FLTC Madagascar. Fa raha tsy manapatapaka isika fa vonona mianatra tsara aty amin'ny FLTC dia garantie zay hoe tsy maintsy mahay rehefa mianatra aty aminay. Ary ao anatin'izao ny ankizy nanao fanadihana baccalauréat farany teo dia misy tolotra manokana omenantsika satria ilaintsika izay fahafehezana teny vahiny izay rehefa hianatra eny amin'ny anjerimanontolontsika dia ilaintsika izay fahafehezana izay teny vahiny izay. Eo ihany koa tsika izay mitady asa ilaintsika eo amin'ny sehatry ny asa na ny resaka fitadiavana asa izay fahafehezana ny teny vahiny izay. Koa dia tongava aty amin'ny FLTC Madagascar fa araka ny tenenay foana hoe tsy ho very fotoana fotsiny ianareo ary tsy ho very vola fotsiny ianareo fa tonga aty aminay fa tsy maintsy mahay io izay rehefa mianatra aty amin'ny FLTC Madagascar. Toerana hitananay dia Ambondrina Vavambiby, zany hoe raha avy eo amin'ny EPP Soarano ianareo dia miakatra 200 mètres dia mahita plaque misoratra hoe FLTC Madagascar aty amin'ny gauche. Na ihany koa avy any amin'ny Totobaton'Ambondrina ianareo dia mahita bac ordure ngeza be iny eo dia midina amin'ny pavé iny dia mahita plaque ihany koa misoratra FLTC Madagascar aty amin'ny 200 mètres ihany koa. Afaka miantso ihany koa ny Laratarby 034 98 193 03 034 98 193 03 na ny 034 41 396 87 034 41 396 87. Efa voafetra ihany ny toerana fa efa kelikely sy ny toerana misy ato amintsika ato.
Vao ny toetrandro kosa maramparanantsika ny fotoana amin'izao izao ny vadika ao rivodoza ilay fikorotanana ao amin'ny ilany avaratra Atsinanana ny faridranomasina misy ny Madagasikara ny sarotra ny anarana ao izy ary vozokajy ho tempête tropicale modérée tsy voaty Madagasikara ity rivodoza ity fa kosa antefa any amin'ny nosy ravavy Seychelles raha nitatitry ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Gracia Andrea Tsitoverna. Na feno ny fepetraka ny vadika ho rivodoza ilay fikorotanana ao amin'ny ilany avaratra Atsinanana ny faridranomasina misy any Madagasikara any amin'ny manodidina ny 430 kilometatra avaratra Atsinanana ny Atsiranana no misy ny foibe nyity rivodoza ao ity raha nitatitry ny foibe famantarana ny toetrandro omaly alakamisy. Araka ny fantatra dia ity no rivodoza voalohany tamin'ny taona ny rivodoza 524 ity. Ity zany aloha no rivodoza voalohany tamin'ity taonan'ny rivodoza 524 ity. Any amin'ny manodidina ny 430 kilometatra avaratra Atsinanan'ny Antsiranana no misy ny foibeny ary zotra hiakandrefana hatrany izy fa tsy hiakaty Madagasikara. Iantefa any amin'ny nosy Seychelles zany ity rivodoza ity ary tombanana ho levina an-dranomasina ao anatin'ny rona telo andro manaraka. Amin'izao fotoana izao tsy misy loza mivatana amin'ny tatao any Madagasikara. Araka ny vinavina ny foibe famantarana ny toetrandro dia hiazo ny faritra avaratra andrefan'ny dia nyity rivodoza ity ary makany amin'ny nosy ravavy Seychelles tsy hikasika ny tany malagasy. Tombanana ho levina an-dranomasina atao anatin'ny 2 na 3 andro ho avy izy. Izany aza mila tohizana hatrany ny fahamelona ho an'ireo mpampiasa ranomasina na tsy misy aza ny filazana fampitandremana. Dia ho arahantsika ary zao ny voambolana. Noho ny hoentina mampiditra aton-javatra na fampitahana mitovitovy filaza amin'ny teny frantsay hoe à cause de raha antony na koa hoe par rapport à raha fampitaha. Voambolana izay fampiasa amin'ny andavanandro ohatra rehefa ampitaha ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity tsara ny manome noho ny mandray. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra rehefa ilaza antony ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Afaka atao foibe mpanadinana amin'izay ilay sekoly noho ny fampiny fampitaovana ao aminy. Matetika disotsika ny fanondratana azy amin'ilay fiaingy miantony iny fa hitantsika izao fa na ilaza anton-javatra na anao fampitaha dia mitovy hoe noho ny ihany ny fanoratra azy. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro teny io rehefa miteny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mahafehy azy. TV+ Madagascar. Dia ho arahantsika ary zao ny eo ara hoe markadery amin'ny Chandarana no vaolana sady tsy lany fotoana ary tsy misahirana ianao amin'ny kalitao tsara dia tsara sy amin'ny vidiny mirary. Votre meilleure compagnie distribuée par Chandarana et compagnie. Siny Orange eo anilanao n'olitra ho anao. Isa tsaratsara malomaloka tsara. Ohatrany sorena be zany ohatrany tsy mahazo aina mihitsy. Fa maninona? Kle ataon'le Gérald ity mahatsirafina. Marina natao zay tompo tiako tenenina aminao. Ona marina natao tsany medaly iny, ohatrany hafahafa zany. Efa ohatrany iny mihitsy tena manala baraka. Tantarako aminareo fa tamin'ny tena. Maso aloha za teo hoainina be. Tsika le zanata le vatra hoe vidy zavatra teo. Le vidy veragety sy ny karazany. Tonga dia vidy tsy haiko toka iny ny vidiny le riny izy zao no tonga dia gogoany teo le izy zany ne mahatonga anazy mamy be io. Tsy afa baraka. Lavalava lalabe, lavalava lalabe. Ay. Enao ve nangama mivelona be ohatry zao sady nefa vao tsy ampifiry minitra akory tsika ny tonga teo. Misy mamy maty. Misy mamy velona ny izy mamy maty zany. Mamy be sady valy zany efa mbola voateny miaraka. Zaka mbola voka. Zary valy tena miteny anareo tena aloha tena tsy misorotsonao mijanona ny anato. Fa za irevo ziki
eny irefa na orangaty toka angerangaty iny jereny olona tsisy maminy mbola tsisy maminy ianao mambe ohatra andrenindreny sahady ianao no tena manala alohanareo ana tomobile matory tena sérieux zany andany ianao midramany vetivetiky ohatry olombelo tsy akoho velona tonga de revo be miaraka re olombelo tsy akoho ndray ony tena razandry tena isarany tena marina zaho efa tena saika saraka izy tamin'ny fa nitambatambazany ndray za fa za koa ohatra ndreny olona azo nody reny kaka jereny lazaka ataony mbola ino ty atao mamanana teneno mamanala baraka jerery ndroneny tombo jery aty daholo afa baraka mihitsy ianao koa fa vera nga manala baraka olona ohatra n'izao foana isaka misy zavatra atao ka fianakaviako inge mianaka amintsika mandeha mitsangatsangana aty dia izao nataonao hoe ianao tsy mbo mieritreritra amin'ny fitsikokory dia ianao mamivela ohatra indrenindreny ianao sady mamivela foana isan'andro ianao efa raha tsy tarehibe ny anaranao mbola géral koa za tsy raka amin'ny tony tena misaraka tena misaraka misy danger le géral tsy azoko rival fa hoany mibavonareo mety animba ny hoavinao ny fiakinan-doha amin'ny zava-mahadomelona mahaiza mifetena coupé dans la boîte dia faranatreto ary ny fiarako taminao tamin'ity alina ity misaotra antsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany fitiavana doni kosa izao mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray veloma tompoko ny tontolo ny saromiantsika malagasy no songadina amintsika amin'ity alina ity miteraka kiana maro ny saromiantsika malagasy matetika raha vao mivoaka hoy ny mpamokatra horonansary George misy amin'ireo vokatra no tsy voakaly ary lasa maika ny anenjikisa fotsiny ny mpamokatra raha ny nambarany miainga amin'ny fanovana toetsaina eo amin'ny mpamokatra sy ny mpamorona no ahafana mampiakatra ny lentany horonansary mietsika malagasy ho izy mbola olana ny mpamokatra horonansary mietsika malagasy ihany koa nefa ny fahasahiranana arabola ka tsy ahafahan'izy ireo manana fitaovana ilaina entina mamokatra araka ny fenitra iraisam-pirenena antony anaovan'ny George fanentanana ny tompona andraikitra samihafa sy ny mpamokatra saromietsika ifarimbona sy ifanohana amin'ity sehatra ity anitra halaraso sy fetra Andriamananjara mitondra ny andindininy mila fanatsarana goavana ny tontolo ny famokarana sarimihetsika eto Madagasikara manoloana ireo kiana maro mianjady aminy isaky ny misy horonan-tsary mivoaka hoy ny mpamokatra George lasa manome fahasorenana ho an'ny mpanjifa sy ny malagasy mankafy horonan-tsary mihetsika ny alasafay amin'ny famokarana horonan-tsary mihetsika sasany anisany ahitana kiana sy lesoka ny tantara anatin'ny horonan-tsary mihetsika malagasy izay ao anatin'ny mpisehatra ny tontolon'ny sarimihetsika mihitsy antsio mila miovana tsara kokoa ary mahafantatra hoe inona ny zavatra tsy mety ao anatin'ilay tontolon'ny sarimihetsika malagasy raha hoany ny fahitany Hollywood manokana zany zao dia hoe tao anatin'ny ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy dia tsy nisy fiovana loatra tao anatin'ny tantara fa tantara zay nisy foana ary indrindra ihany tsy hoe resaka misy eny amin'ny fiarahamonina hoe ady amin'ny rafozana ny tantara zay miseho dia tia mifampikitakita amin'ity dia tia olana mahatonga ny tsy fahatombanana eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika ihany koa ny tsy fahampianaram-pitaovana entina manatotosy enti-manana tsy mitovy ny fitaovana ampiasainy eto Madagasikara sy ny fitaovana zay ampiasainy any ivelany ary any ivelany dia na ny fanjakana na ihany misy entité be dia be na hoe tsy resaka n'ireny blockbuster reny fotsiny tsika dia reny dia efa tonga dia amin'ny voalohany dia efa tonga dia misy ny fongeza dia ngeza ahafahana manatotosa horonan-tsary anankiray Ufanarenana ny famokarana sarimihetsika sady anatsarana ary ampiroboroboana ny vokatra mila manao ezaka ny samy mpamokatra. Eo amin'ny fanjakana dia misy moa ny atao hoe ISSM efa nisy sehatra manampy izy io fa efa mahafinaritra ny zavatra izay ataony kanefa tsy mbola ampy moa zany ny ataon'ny fanjakana fa na izany na tsy izany anefa dia mankasitraka ny fisian'ireny
SSM sy ny ministèran'ny kolotsaina ireny izay zay miezaka fa mbola manantena foana koa nefa izay hoe anampy foana ny mpisihatra ao anatin'ny tontolo sarimetsika malagasy fa fahitanay tsy mbola tena ampy amin'ny tena ilaina le izy ka lasa tsy afaka ny faninana amin'ny tena avolentany ny sinema malagasy. Anisan'ireo sarimihetsika miala mahazatra sy ahitana fanatsarana ikalitao ny famokarana ny iraka sy biby olona izay evoaka tsoela. Dia izany koa no manakatsina ny fiarako amintsika amin'izao arina izao zadonona manaraka ny fandarana Zakay Arokaro aorin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy mbola misy ihany koa ny vaovao amin'ny Rampitso Sabotsy mamafitoananao manaraka indreny tenako dia nomazovoko.